Raha Mamy Ravatomanga tsy nahitany mangirana teo anatrehany fitsarana ity mpandraharaha malagasy dia rehefa avy niatrika fitsarana ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay nifakafakaina amintsika atao anatin'ity video ity ka manasa isika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Ny tonga tsy miarahaba hono na mantezitra ka dia faly miarahaba isika rehetra mpanaraka sy tapaka an'ity chaîne ity tenako mitandroandroany ity arakan'izay efa natsipiko zay dia mahakasika ny tohin'ilay raha Mamy Ravatomanga no tena iompanantsika atao anatin'ity video ity. Niresahana foana tao anatin'ny fotoana lava izay ity raha Mamy Ravatomanga ity tsy azo oviana amintsika moa izay i Mamy Ravatomanga izay fa ilay mpandraharaha no sady mpanefoevo malagasy izay tena nalaza tamin'ny fotoan'androny ary tsy nisy tsy nahalala an'izany Mamy Ravatomanga sy ny tanjany izany raha mbola tamin'ireny fitondrana teo aloha ireny. Mpandraharaha izay isany natahorana ary masinteny izany mpandraharaha Mamy Ravatomanga izany raha samy mpandraharaha tao Madagasikara ihany no asiana resaka ary isany mpandraharaha izay tena nanao ampimamba ny karazana zavatra rehetra sy ny fanondranana maro isan-karazany tao anatin'izay fotoan'andron'izay izany mpandraharaha Mamy Ravatomanga izany hatrany. Natahotra ny rehetra ary ny foro-drambo avokoa na ny manampahefana azy dia nanompo sy natahotra n'izany mpandraharaha Mamy Ravatomanga izany tamin'izany fotoan'androny izany. Ny malagasy madinika moa dia efa tsy tenenina intsony amin'ny fatahorana an'izay mpandraharaha Mamy Ravatomanga izay fa io moa zany araky ny voalazan'ny hirany DDS zay dia misy farany daholy ny zavatra rehetra izany hoe misy farany raha jiaby araky ny voalazany izay ka mety tonga eo anatiny izay fotoanany hoe ifarana ny tanjany zay angamba ny mpandraharaha Mamy Ravatomanga amin'izao fotoana izao satria raha ny fantatra trany dia efa niatrika fitsarana ny tenany. Andrasany maro ny fahatongavany ministry ny fitsarana any Maorisy any tsy iza moa izay fa ny fahatongavany ramatoa Fanirisoa Ernaivo izay isany tena manao opération famongorana kolikoly amin'izao fotoana izao ary isany manenjika mafy ireo zay azo lazaina hoe dinosaure tamin'ireny fitondrana teo aloha ireny. Raha ny vaovao navoaka ny gazety maorisiana dia andrasana ny fahatongavany ity ministry ny fitsarana malagasy ity sy ny délégation izay miaraka aminy any Maorisiana ao anatiny izay raha Mamy Ravatomanga izay hatrany ary efa fantatra sy namoaka fanambarana ofisialy mahakasika an'izany kosa ny tompon'andraiky mpanjakana malagasy amin'izao ankehitriny izao. Hisy ny fiarah-miasa sy ny fampizarana vaovao eo amin'ny firenena roa tonta raha toaka efa manomana porofo fanampiny indray ny FCC na ny Financial Crime Commission ao anatiny ity raha famotsimbola izay hanenjihana ny Mamy Ravatomanga ity hatrany. Andrasana araka izany ny fanazavana izay entiny eo anivon'ny ministeran'ny fitsarana momba ity vaovao izay mahakasika ny raha Mamy Ravatomanga ity. Fantatra ihany koa fa tsy nahitany mangirana teo anatrehany fitsarana ny mpisolo vava any Mamy Ravatomanga raha toaka niezaka niaro azo mafia amin'izao raha mahavoasaringotra azy izao. Niakatra fitsarana teo amin'ny fitsarana antampony tao Maorisy teo anatrehany chef zizy ny raha momba ny fanoherany Mamy Ravatomanga ny fanapahan-kevitry ny fitsarana any Maorisiana izay nampiditra amponja anyity mpandraharaha malagasy ity. Ny solotenany Mamy Ravatomanga tamin'izany moa ny mpisolo vava azy izay nametraka amandidy motion paper mba hanitsiana ireo fanapahan-kevitra izay voalaza fa tsy ara-drariny tamin'ny fotoam-pitsarana teo aloha. Ny lavin'ny FCC sy ny commissaire de police ary ny directeur de poursuite publique avy hatrany moa izany fangatahana izany ary mbola haverina hodinihana indray amin'ny 12 febroary 2024 avy zao ny raha mahakasika an'ity mpandraharaha malagasy ity. Tsy nahitana mangirana teo anatrehany fitsarana araka izany ity mpandraharaha malagasy ity sy ireo rehetra izay niezaka niaro azy tao anatin'izao raha izao hatrany raha toaka ny andrandra sy nanantena mafy fa ahitany mangirana izay izy ireo tao anatin'izao raha Mamy Ravatomanga izao hatrany any Maorisy any. Midika izany fa mbola mafimafy kokoa ny ady izay atrehan'ity mpandraharaha malagasy ity vao azo eritreretina hoe ho afaka ao anatin'ity raha izay mahavoasaringotra azy amin'izao fotoana izao ity. Any Maorisy raha teo moa dia somary sarotiny izay
amin'izay resaka afera maloto sy ny maro hafa izay ary mety hanandro sarotra izany no ahafahana misy antombola na ihany koa handoavam-bola ao anatin'ity raharaha Mamy Ravatomanga izay malaza dia malaza any Mauritiania amin'izao ankehitriny izao. Etsy ankilan'izay araky ny voalaza hatrany ho tonga any Maurice ny ministry ny fitsarana. Tonga any Maurice ny ministry ny fitsarana Fanirisoa Ernaivo araky ny vaovao izay navoaka ny gazety mauricienne. Izany dia tafiditra ao anatin'ny fanamafisana ny fiaraha-miasa ara-dalàna sy eo amin'ny firenena roa tonta indrindra ny ady amin'ny évasion fiscale sy ny kolokolo raha toe-karena. Fitsidiana tsy hijanona eo amin'ny sehatry ny fiaraha-miasa ara-pitsarana ihany raha ny fanazavana hatrany. Etsy ankilany marina fa mbola hitosy ny raha-rahampitsarana mahakasika ny Mamy Ravatomanga ao anatin'ny opération Lovelapo izay endreketan'ny Financial Crime Commission na ny FCC any an-toeranany. Mbola ao anatin'ny fanadihadiana momba ny resaka famotsim-bola ihany izy ireo amin'izao ankehitriny izao. Ity mpandraharaha ity izay tsy hivina fa efa namoahana didy fampisamborana iraisam-pirenena tao anatiny izao raharaha izao hatrany. Andrasana araka izany ny akon'izay dia ny ministry ny fitsarana any Maurice zay amin'ity raharaha Mamy Ravatomanga ity hatrany. Midika izany fa tsy mikely soroka ary tsy milavolefina manoloana izay mpandraharaha malagasy izay isan'ny tena natanjaka izay ny ministry ny fitsarana amin'izao ankehitriny izao fa manao ezaka rehetra sy ny heriny rehetra mba hamongorana hatramin'ny fakany ireo rehetra izay nanao antsiramby sy nanao tsy mety teto amin'ny tany sy ny firenena ka isan'ny tafiditra ao anatin'izany moa ity raharaha Mamy Ravatomanga ity izay tena iandrasany maro izay mety hivoahany sazy na ihany koa izay mety hahafaka azy ao anatin'ity raharaha ity hatrany. Fa raha ny zava-misy amin'izao aloha dia kely ny fanantenana fa hoe ho afaka madiodio na ihany koa ho tafavoaka ity mpandraharaha malagasy izay mifonja any Mauritiania amin'izao ankehitriny izao. Tena izay tokoa ny Farany izay raharaha Mamy Ravatomanga izay tamin'ity herinandro ity ary andrasantsika eto izay mety ho toy ity raharaha ity ao anatiny izao raharaha Mamy Ravatomanga izao hatrany. Tena misy fetrany tokoa ny hery na dia mahery tahaka niny naza ny olona anankiray fa rehefa tonga amin'izay fotoana ny fetrany hery zay dia tsy maintsy milavolefina ary tsy maintsy manaiky resy foana eo anatrehan'izany rehetra izany na dia tsy mino sy tsy manaiky aza ny saina ao anatiny izay rehetra izay. Ka dia mankahiry ny ministry ny fitsarana hatrany amin'izao asa mankadiry izay etrehan'izao ary aingany azo vokatra tsara ao anatin'izany rehetra izany. Izay no masaka azo naroso tao anatin'ity video ity tompo lasy tompoko vavy misoratsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny videontsika ary tsarovatrany miabone amin'ny chaîne antsika mba hahafahanareo manaraka tsy tabaka ny video zay lefa nahito isan'andro. Tompoko lasy tompoko vavy mankasitraka dia mirarisoa.